rahatondra zafilalatina mikasika amin'izay mety ny fifandraisany amin'ny fanjakana foibe sy ny amin'izay mety ho ahian'ny mponina ny amin'ny hoe saosanatria ho atao tohatra fiakarana na tohatra handravana ny mpitondra ankehitriny indray koa ny tanànan'Antananarivo. Izy tsotra angamba mba havaly azy tonga dia mivantana hoe soyons réaliste, andaontsika aloha réaliste mipetraka tsara amin'ny tany ny tongotra fa tsy possible zany hoe tsy miandry tsy ankina amin'ny fanjakana foibe zany amin'ny resaka fitantanana ny tanàna raha vao mihoatra 1000 mètres carrés ange projet atao eto amin'ity tanàn'Antananarivo ity dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny ministère ny aménagement et ministère d'État dikan'izay tsy maintsy ianao minégocier aminy ary zany tsy hoe vao zao no nyresahana fa eto moa ny candidat eto anilako eto afaka manamafy an'izay fa ndresahana ange zany tamin'ny débat voalohany karakarain'ny FES hoe manahoana raha ohatra ka hosakana ny fanjakana ary zany fort probable raha lalatina ve zao ny tonga eo dia raha lalatina Rakotondrazafy Freedom ny tonga eo forcément tsy maintsy ady amin'ny fanjakana fa zany naturel c'est pas quelque chose qu'on promet si promettre mihitsy ady amin'ny fanjakana fa zay mihitsy ny asa manjary lasa manao démagogie raha ipromettre anareo hoe ao fa hiady amin'ny fanjakana alors que nefa fantatry pertinemment fa tsy maintsy hiady amin'ilay fanjakana rasakanany fa zany nametraka rehefa napetrako zay ao anatin'izay resaka nambarako rehetra hoe io ange asakasaky ny fanjakana inona moa dia tena intérêt na tombotsoany anakana projet io any tanànan'Antananarivo raha ohatra ka katsikatsi politika matahotra faible ny fanjakana manao an'izany marefo ny fanjakana manao an'izany ary zany resaka mbola tsy teo koa raha matao lalatsina raha vololomanana tamin'ny débat voalohany fa zazao nge nefa niteny an'izany tsy voalohany fa tamin'ny déclaration de candidature dia efa niteny hoe hanokatra ny kianjan'ny démocratie satria ny fahafahan'ny vahoaka maneho hevitra miaraka amiko manohana aby ny tanàna no ahafahantsika miady ho an'izay projet atsika izay zay fotsiny angena isy sotra to Misotranao Ramatoa Rakotondrazafy Lalatina Andriamatoa Rakotoatsifa Hasina anao ahoana ny fifandraisanao amin'ny fanjakana foibe ary inona ny avalinao izay mety ho ahiahin'ny mponina mikasika amin'ny hoe sao ny tanànan'Antananarivo atao tohatra hiakarana fotsiny hakana ny fahefana ambonimbony kokoa rehefa avy eo. Misotranao Madame Lova ny amin'izay fanontaniana zay amiko manokana izy hoe ahoana moa zany natokana ny fanjakana foibe hiary asa aminao zay ngamba anao maliko azy fa tsy hoe anohatra ny fanjakana foibe satria araka mivoazako teo mampanotetika asany tena dia misy ny anjara andraikitry ny fanjakana zany hoe fanjakana foibe na ny gouvernement zany misy ny anjara andraikitry ny mpitantana ny tanàna ary misy koa ny anjara andraikitry ny vahoaka ka rehefa tonga eo ny tenako ary iloko hoe tonga eo ny tenako dia natoko voalohany marina fa manana tetikasa natsarana ny tanàna fa mamory ny vahoaka ny Antananarivo maka ny hevitra izy ireo amin'ny anatsarana ny tanàna tsika mantsy lasa manao blabla be eto fa tena tsy mahita ahoana ny tena hoe fiainam-bahoaka ifotony ahoana ny tokony hampandrosoana an'ireo vahoaka ireo ina ny filana amin'izy ireo marina fa hoe anao jiro be da betsika nefa ny fiainam-bahoaka tsy manana hoanina izy angalatra foana izy fa mena ndraikitra izy ireo hoe ahoana ny fomba anatsarana ny fiainanareo dia miainga amin'ny hevitry ny vahoaka no mola volana tetikasa lehibe ho an'ny fanatsarana tanàn'Antananarivo dia zay hoentinao mpitondra fanjakana foibe hoe reto ny andraikitry ny vahoaka n'Antananarivo vony izy hampandroso ny tanàna zao ny andraikitra ho raisiny zao ny andraikitry ny tanàna Antananarivo tia ny andraikitry ny fanjakana foibe dia isaka ny 3 volana misy fiaonana amin'ny vahoaka indray karazana manao évaluation le tetikasa izany ka ho ity hoe izany tsy nandray andraikitra ny fanjakana foibe hoe tsy nandray andraikitra tsy nomeny ve ny autorisation nafana tanteraka ny tetikasa dia alao ny vahoaka ny tsara azy fa tsy zany dia tarika avoka daotsika be olona dia ioery amin'ny kianjan'ny 13 mai rehefa tsy misy tsomo izy amin'izao fotoana izao fa ny vahoaka no mitaky izany tsy mila mpitarika politika koa andetsika hitondra ny vahoaka ny amin'ny arabe fa ny vahoaka mahita hoe tsy tanteraka ny fanatsarana ny fiainana zay tsy niankana tamin'ny lehibe ny tanàna fa niankana tamin'ilay mpitondra fanjakana ka amiko manokana zany mametraka an'izay hoe fiara-miasa ny fotony foana ny tenako ary fiara-miasa amin'ny androm-panjakana rehetra zay misy satria araka teneniko teo hoe misy andraikitry ny mpitondra fanjakana misy andraikitry ny commune ary misy andraikitry ny vahoaka malagasy. Misotranao Andriamatoa Rakotoatsifa Hasina Andriamatoa Rafaly manana hery raha antsika rehetra mahafantatra fa manohana anao ny antoko eo amin'ny fitondrana anao ahoana ny fifandraisanao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana rehefa tonga ny rehefa raha to ianao no misotra
raha toy ianao no lany oben'ny tanàna tsy hitenenako tsony hoe mety hiakaranao ihany fotsiny ve amina sehatra avoavy kokoa fa sao mety atao hitazomana fahefana fotsiny indray koa ilay fifehezana ny tanàna Antananarivo. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Ny tenako manokana aloha dia manao voady amin'ny mponina Antananarivo fa mita ny 7 taona sy 5 taona fa tsy hanonga-panjakana. Tsy nitezany ray aman-dreny tamin'izany ny tenanay. Zay aloha zany aoka zava. Manarak'izay ny tantara ny taona maro ny fandimby aoka tsy kiakalesona. Ny tamin'ny taona 2020 dia tsy mifanaraka tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoan'izany ny ben'ny tanàna lany tamin'ny 7,790 dia tonga dia ny heritrevitra niakatra ilatsaka ho filoham-pirenena. Avy eo indray ny taona 7,20 tsy mifanaraka ihany 7,20 tsy mifanaraka ihany koa tamin'ny mpitondra. Tamin'izany fotoan'izany ny lany ben'ny tanàna dia taizany efa randy Antananarivo tsikidy. Ny tenanay manokana tamin'ny taona 7,20 raha nilatsaka ben'ny tanàna dia nilatsaka dia eketsika aloha izay vokatra teo. Kanefa taty aoriana mahatsapy izay fa noho ny fatokisana ny filoham-pirenena tamin'ny izany fotoan'izany tamin'ny 7,20 matoy izy nanohana ny tenanay na dia tsy tao anatin'ny antoko tim maro. Tsy nanana adhésion tamin'ny antoko tim fa teknisiana ho eo ny tenanay no nitendrena PDS no nalatsaka ho ben'ny tanàna nampanaovina maillot izay tsy nety tamintsika. Fizako tsara ilay tantara. Avy eo manana fatokisana zany ny filoha sy ny mpitondra tamin'izany. Misaotra anao Andriamatoa Rafalimanana Hery tapitra ny rovinitra mbola afaka mivelona amin'izay ihany isika fa anontany hitramina fanontaniana anankiray indray atomboka atao amin'Andriamatoa Ranaivo Andry Herijaka mikasika ny efa noresantsika teo ihany ny zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo. Izy fanapahan-kevitra entitra tsy maintsy horaisina. Fanapahan-kevitra mety angidy ary mety tsy hoeken'ny mponina. Afatsika miala amin'izany tahaka ny ohatra raisintsika ny fanesorana ny mpivarotra eny amin'ny sisiny arabe, fanesorana ny fiarakodia mijanonjanona eny rehetra eny, ny mety ihany koa tsy maintsy andravana trano afatsika tsy miaina intsony ireny zavatra niainantsika tamin'ny fiandohan'ny taona ireny. Andriamatoa Ranaivo Andry andray fanapahan-kevitra mikasika izay ve ianao mety ho farajiaingana sa andrasana elaela aloha zay vao andray an'izay fanapahan-kevitra zay iverena ny tanàna Antananarivo amin'ny laony. Misaotra tompoko. Eny tompoko, misaotra indrindra amin'ilay fanontaniana. Ho andreo malalana aloha dia hoy izy hoe rehefa izay dia izay. Fa izao ny olana ange ao anatina resaka fandaminana dia izao hoe miresaka ianao hoe fandaminana mikasika ny tsena ohatra ao anatiny. Haiko tsara aloha ilay izy satria za mpivarotamba-tena lakely tamin'izany andro. Fa tiako mba hifampizaranao anatin'izy dia ny antsoina hoe fandaminana dia mila mahazo tombony ny alamina sy ny mpandamina. Zay zany le izy le équité ao anatin'izay resaka rehetrarehetra izay tsy maintsy tsika mandray décision rehetrarehetra ny fanaraka amin'izay fa équitable. Mahatsiaro akoindray mandeha zay hoe embouteillage be ny andro. Misy ny embouteillage dia nisy olona nyteny hoe aleonareo tsy mitondra automobile ntsony fa tsy haiko mandeha tongotra na mandeha taxi be, fa tsy haiko minisitra angamba nyteny an'izay. Dia valiko ilay izy tao anatiny hoe atombohy aminao aloha le mandeha an'ilay izy. Tsotra zany zavatra tiako tenenina. Isika tsirairay avy ny mila mandray manatanteraka an'izay fandaminana tiatsika ho apetraka. Miresaka tsika ny indiscipline totale amina resaka fifamoivoizana. Za aloha zany jamais anisy zéro fara zany. Fa raha ilaina ny mbola mandeha an'le moto le scooter dia mbola toizako ihany ny fandehanako scooter ohatry ny fandehanana ao anatin'ny propagande zao. Raha ohatra ilaina zany, l'exemple vient d'en haut.
mety somary famaly am'izay adikan'izay lalàna zay fa mila entitsika ao anatin'le izy fa tsy sika nefany a le anaonao foana sika aloha no manatsy zay foana le teneniko ao anatiny hoe aza manantena fiovany zany ianao tsisy zany rehefa tsy voninkiova aloha ianao atomboka zany a miainga avaty amintsika aloha le fanovana tytsika ho hita Andriamantoranjaka omeko an'Andriamantora Nosy ny fitenenana amin'izay fanontaniana zay hoe misy fanapa-kevitra entitra tsy maintsy horaisina eto amin'ny tanàna Antananarivo vola ve ianao andray zay fanapa-kevitra zay sa inona no vahaolana totrao ireo olana betsaka misy eto amin'ny tanàna Antananarivo androany sotra tompo ohatran'ny sarotra ho azy tena tsy toetrako mihitsy zay ny antony dia zao le zololombelona zay a zay ampianariko indrindraindrindra dia efa fatoka lalina ato amin'ny lalatsainako ato tsisy zavatra tsy voavahan'ny fampidiniana za no dia gaga ihany amin'le debaty hoe iady rehefa iady andohanao kampanjakana dohongana amin'ny fobera zay tianareo e raha iverina kely amin'izay débat zay a dia ozy izy aho hoe io nge resaka tsotra ihany ary zay ny ilaina n'le fiona be pireneny ilaina fitsinjaram-pahefana sa tsy ilaina any ny fipetraka ny fanontaniana fa tsy hoe rehefa eo mifantsakana foibe eo mivondrom-baoka itsinjaram-pahefana dia iady apetraka aloha hoe tena ilaitsika ve ka so dia tsy ilaina ny vondrom-baoka itsinjaram-pahefana na hoe alefahana ny fahefana ananany fanjakana foibe fa iverina le fanontaniana hoe mila atao hoe didy na baiko entitra zany ny demokrasia resahana ny olona resahana ny tompona andraikitra hitsatsokajana ao anatin'ny politiky publique tsika dia tsy maintsy jerena aloha hoe izavy ny mpisehatra dia rehefa hita mpisehatra zany hoe mpivarotra mpanjifa ny fikambanan'ny zao sy ny zao miariny zon'olombelona dia asiana ny fampirarahana iny le antsoina hoe médiation dia amin'izay azo antoka fa ny fanapahan-kevitra eo a dia hoarahan'ny olona rehetrarehetra roanao ny olona androany a dia miverina rapiso zany ny zava-misy inona mahatonga an'izay satria le olona tsy miditra tsy mandray an'le zavatra zay lazainao fanjakana tsy atsika any vahoaka ny fanjakana zay ihany aloha tiako lazay sotanao Andriamantora Nosy Andriamantora fahamanana heriny misy an'izay fanapa-kevitra entitra sy mety hangidy tsy maintsy horaisina izay ahoana no vahaolana tolotrao manoloana ny olana amin'izao fotoana zao manohy kely an'ilay fanontaniana teo aloha tonga dia mitoy amin'ity fanontaniana faharoa hoe tsy maintsy atao fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ka tsy resaka fotsiny tsika amina vahaolana amin'ny famovoizana sy ny fandriam-pahalemana satria raha nangana lalana vaovao sy ohatra sika mainga avy eto amin'ny sanifera makany ambomanariny iny makany ambodomity iny na ny lalana hafa ihany koa dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana raha resaka fandriam-pahalemana tsika dia tsy maintsy miara-miasa ao anaty fiara-miasa matotra ny police nationale ny commune ny fokotany ny voameran'ny fandriam-pahalemana isa-tokony ka zay dia mamaly an'ilay fanontaniana hoe ny fiara-miasa amin'ny rehetra zay mahakandida misokatra ny tena zay rehetra tsara sitrapo misokatra izahay amin'ny fiara-miasa rehetra sy ny hevitra tsara rehetra mba hahafahantsika mandroso ary ny programme sanay dia efa mipetrapetraka tsara ao ny vina ny fanamby foezaka zay tsy maintsy stratégie d'urgence reo satria resaka fandriam-pahalemana resaka assainissement ataonay fa vina foezaka zany eo ihany koa fototra samaharitra ny parkina étage amahana an'le sy le lalana hosikafana tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana tsika Sotanao Andriamantora fahamanana eto Andriamantora kotoa tsy fahasina araka ny olazaina atao hoe mety isy fanapa-kevitra entitra sy enjana mety hangidy amin'ny vahoaka mety horaisina amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo handray an'izay fanapa-kevitra izay ve ianao raha ianao no lany be tanàna Antananarivo araka le nambarako teo moa zany a amin'ny fanapa-kevitra rehetra raisina zany tokony misy ny fampiarana aloha amin'ny vahoaka satria ny vahoaka nanome anao fahefana araka ty lecteur anao asa fampandrosoana anankiray anao amin'ny tanàna tokony nisy ny fampiresana tamin'ny vahoaka fa tsy hoe tonga dia solonao ny tsena
reo olonreo amintsena reo olona mamelona vady aman-janaka azo atao ry fampiresaka amintsena aloha na amin'ny olona mpivarotra eny amoron-dalana hoe ty misy tetikasa zao ny anjara ndraiky sareo anatin'io a fanaovana antsena io ka vonona ve nareo anao ny tetikasa io satsia misy fandresen-dahatra zany aloha zay no miditra amin'ny fanapa-kevitra toko hoe fanapa-kevitra fanapa-kevitra editra zany fa tsy hoe tonga dia ty anasara tanàna tonga dia isoko daholo na réunion kely ny tenako manokana dia anisan'ny karakaran'ireo olon'ireo a sy le olona efa mifindramona ny faritra masy indray zany mahafantatra ny akamaroan'ireo olon'ireo dia zao ny teneny raha misy asana rehefa tonga ve ianao zany dia ho isoronareo eto zay dia zao ny teneniko tay zany mbola nanananareo tao anatin'ny toerana zay nametrananareo satria reo olona zay napetraka tamin'ny toerana zay saninay a dia nandeha tamin'ny aipony ny findran-tany fa tsy hoe nirofona teo analakely izy dia nifindran-tany ny akamaroa moa zany le taloha tamin'ny 2004 namitran'ny toerana ireny efa niverina ny olona ny forcena fa ny olona tatyarina zay mipetraka tamin'ny aipony a dia tafapetraka ara-dalàna zany hoe mila ilaina foana zany participative amin'ny vahoaka amin'ny fanapa-kevitra amin'ny ankapobeny ary koa moa reo conseil communal zay ilaina ny hevitra izy ireo alohan'ny anaovana fanapa-kevitry ny ben'ny tanàna matetika matsy dia zay loatra ny miseo tamin'ny fanapa-kevitra zay andraisany ben'ny tanàna fandimby a indrindra fa ben'ny tanàna niaraka tamin'ny fitondram-panjakana tsy nierany tany vahoaka izy amin'ny fanapa-kevitra fa ny mpitondra fanjakana zay nametraka azy na hoe noana azy a no raisiny fanapa-kevitra fa tsy miera vahoaka na miera vahoaka foana amin'ny fanapa-kevitra tokony raisina indrindra fa miankina amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny Saotranao andra matorakivartsifa asina raha matorakitondra zafy lalatina isiny mety hisiny fanapa-kevitra entitra mety angidy amin'ny mponina tokony ho raisina ialana amin'ny zava-misy amin'izao fotoan'izao hoe eto Antananarivo ahoana ny andraisanao an'izay fanapa-kevitra izay misaotranao tsy hamalan'le fanontaniany lovahabary ny antony dia satria misy zavatra iverika tokony recadrena kely aloha anatin'le débat zay apetratsika izy moa tsy tena fana manao débat loatra le système napetraka zany ao anatin'ity zavatra ity fa misy teboka tsika apetraka fotsiny anankiroa tsy maintsy manao politika rehefa mitantana ny tanàna impossible zany sika zao resaka midiscute zao tsika miadebo zao dia tsy efa politique zay le politique asora ao anatin'ny lohatsika le hoe manonga-panjakana fa zay io problème tsika io fa zany miady zany ianao le teneniko teo ozy mantsy andriamatorany ranosy hoe ahoana moa tsy maintsy hiady fa atao teny rano ko le fanjakana fobia rehefa mazava be ao anatin'ny loi de finance sy ao anatin'ny politique fa risaka blabla fotsiny le décentralisation tsy manao transfert de compétence effectif izy tsy manao transfert de ressources effectif izy dia anao hoe andeha hidinika anao teny rano anao croiser les bras mais non tsy maintsy miady ianao le ady teneniko ao anatin'izay dia hoe aviry vahoaka an'Antananarivo fa zotsika io fa maninona moa le zotsika no gejainy na esorina amintsika zay le ady tokony atao fa hita manerana n'izao tontolo izao dans tous les pays démocratiques mitaky ny mponina ao anatiny hoe tiany zonay dia ndao ataonay zay le politique engely ilay fanapa-kevitra ve mety ho raisinao zay le fanapa-kevitra mety angidy amin'ny mponina sy ny napetraka na mandalo eto Antananarivo zay zay ny tombony ho an'ny olona nianatra ny gestion des ressources humaines ary ny tena mba nianatra n'izany gestion des ressources humaines zany fantatra hoe zao ny atao fa io ny teny namana teo moa teny rany fa ny tena mamarina ny tena malaza an'le izy dia ohatran'izao hoe ianao rehefa anao zavatra anankiray zany dia ny zavatra tsy maintsy ataonao voalohany alohan'ny andraisanao an'ity fanapa-kevitra dia hoe inona mesure d'accompagnement ampiarahanao amin'iny zavatra iny zay fotsiny engely izy fa io rehefa zavaina amin'ny vahoaka tsy adala reo vahoaka ireo rehefa zavaina amin'le vahoaka le izy hoe tia ny zavatra ataontsika fa tia ny ampiarahantsika aminy manaraka ry zareo endrindreny vahoaka ary mila ny tombontsoany koa ny vahoaka misaotranao raha matorakitondra zafy lalatina raha mato raha volo manana lalatina isy fanapa-kevitra entitra tsy maintsy ho raisina raha mato raha volo manana lalatina fantatra ihany tamin'ny anarana tamin'izany fotoan'izany hoe dame de fer anao ahoana ny amin'ity manaraka ity raha ianao no olany be ny tanàna voalohany aloha na tsampy kely raha fotoana itenenako dia mitodika amin'ny salvavika lalatina rakotondra zafy freedom misaotranao tia adihevitra misaotranao fa lazainao teo hoe efa nambaranao fa merina ny kianja démocratie anao zay mantsy efa voarakitra atao anatin'ity charte de l'opposition ity vao enimbolana ny tondrana andriamatoerajonary mampianina dia efa nisy ny zavatra mitakinay zany ary joroinay satria vao tapimbava ny malagasy eto Antananarivo mitovy ny hevitrintsika saingy nenay ny taloha misaotra manaraka zay hevitra izay ny faharoa dia ity ozy ianao hoe dame de fer assumeko totalement mihitsy madame de fer satria tsy maintsy
entitra isika nefa manao ndrariny rigoureuse et juste zay zavatra ilainy zay tsy maintsy andray fantatry hoe mety isy fanapa-kevitro raisy tsy maintsy misy fanapa-kevitro raisiny ary zay mahatompona andraikitra nenay ao anatin'ny liste numéro 1 mpanohitra dia efa voarakitra atao anatin'ity velany nampanasoniavonay ny mponina Antananarivo sy mivarotra tamin'ny fanokafanay amin'ny fampelezan-kevitra zany fandaminana rehetra zany fifampitsinjovana fifampitiniana ao anatin'ny tsy maintsy fandaminana ny tanànatsika manontany zavatra anakoroany mpivarotra eto Antananarivo ianao namindranay tato amkomina ahoana ny ataonao zao za dia milaza mazava hoe zany namindranareo tao vonjomaika ny eritreretanan'io fa tamin'ny fotoanandrony ny recteuran'ny université mifampiraharaha taminay tsy haiko tsony zay nitranga taty aoriana saingy zao tsy voafidy tamin'ny 99 fa nisy be ny tanàna candidat ny latsaka raha valy manana marika nampanantena tsena misy riana 5 ho an'ny mpivarotra dia fanontaniana apetrako tamin'ny mpivarotra hoe aizy zany okotsika tsy amonofy tsy ampanofy ana Antananarivo fa zay ny drameto diso fanantenana malagasy sotranao ramatoravolomana tsy maintsy raisina le fanapa-kevitra ao anatin'ny ramanatsoa lala misy an'izay fanapa-kevitra entitra izay mety hangidy ho amin'ny mponina monina na mandalo eto Antananarivo horaisina ialana amin'izao zava-misy eto Antananarivo zao ahoana no andraisanao izay fanapa-kevitra izay ka hamana ny olana Antananarivo androany maro ny discipline misy eto amin'ny tanàna Antananarivo everiko fa raha ametraka discipline araka ny tenin'ny na candidat iandro teo l'exemple doit venir d'en haut ka mila soan lehibe ny tanàna aloha zany ny fahavolonany tena metraka fitantanana mangarahara ary tokony hanomboka ao an-tranony zany ao amin'ny fitantanana ny commune urbaine n'Antananarivo satria ao manomboka ny tena indiscipline voalohany manana programme manokana zay ho arosoko ampiasa ny commune urbaine n'Antananarivo flyers zay ho zaraiko ampiasa ny commune rehetra ozy izy ny namako zay nahitan'io hoe tsy ho lany mandrakizay ianao tsy mba naiky an'io reo dia ozy izy hoe eo dia efa tsy maintsy manomboka mijoro tsy mampiseho hoe zay nitondrako amin'ity tantara ity raha zany ho eo 4000 voix aloha zany mety dia efa mety tsy azoko fa par rapport amin'ny 600 000 voix zay andrasana aneo safidiny iteo fa mila fahaizana mifandamina momba ny tsena aiko inona problème mivarotra mebetsaka izy tsy ampony toerana mipiasa ny commune ihany nefa manotra anazy isan'andro mahazo toerana izy everina rehefa mandokely an'le vola kely omeny amin'ny mpiasa ny commune izy droany io apetraka ny mesure d'accompagnement ohatra ny tenen'ny lalatina teo eo analakely posara io amboarina ny fotodrafitrasa atao madio eo analakely any nidina teny amin'izareo resaka ina problème anareo zay madama teo formel apio zay inona sosikevitra fa zay zalano eto analakely eo amin'ny posara akaiky misotranao ary ramanantsoalala mbola manana fotoana ihany isika hanolotra ny fanontaniana amin'ny mpanatrika isika fa alohan'izay agataka 2 minitra avy aminareo tsirairay maromaro ny fanontaniana mbola tiako apetraka ato nefa ny mbola misy ihany koa ny mpanatrika atsika metraka fanontaniana ka ny fanontaniana apetrako androany angamba ny 2 minitra avyany aminareo rehetra no angatahako mbanana izy hoe ny anankiray aminareo no mety olany io be ny tanàna ny sasany aminareo raha jerentsika ny fomba fifidianana hotafiditra mpanolotsaina ny tanàna hijanona ho mpanolotsaina ny tanàna ve ny anareo hiara iasa amin'izay be ny tanàna lany eo sa hiala anao ampiakatra izay mpanolotsaina efa nieritreritra ny mpanolotsaina ny tanàna ihany raha minitra ihany angatako amin'ny valiny aminareo amin'izay dia atolotsika ny manatrika antsika eto ny fanontaniana rehefa avy eo misaotra tompoko atomboko amin'Andriamato Rafalimanana hery dia aotsika makaty indray
makaty zay satria reto rahalasena vavy reto a zoky sy zandry zay candidat reto a dia olona diso fantatro loatra fa namana sady irasira miaraka amin'ny tenanay. Ny tenanay a ninona voka-pifidianana eo a dia manokatra amin'ny varavaranay a hiara-iasa ninona zavatra misaotranao Andriamatora Niry Arinosy Arimanana. Toko tsy maina mitsangana mombamomba izany fanontaniana izay. Tena moa mpampianatra mpikaroka efa manana ny toerana eo amin'ny université ary izay ny antotandraha lehibe ka hoy aho hoe tsy hitako araky ny tenin'ny namanato hoe inona ny olana amin'izany aho fa dia le famezan-tanana ny zava-dehibe ary apiko eto fa ty Antananarivo ty a dia tena atsiky ty a rerean'ny nosy ty a ary ny anarako dia efa ao anatin'izany nosy dia tena hoy aho hoe raha ohatra ka tsika ponina eto amin'ity Antananarivo ty ny ravoravo-tanana dia angamba dia ataoko hoe iza dia mbola reo mpamatsy volana ivelan'ireo a reo atao hoe totakelin'ny firenena no alososy an'ity firenena ity. Misaotra tompoko. Misaotranao tompoko Andriamatora Ranaivoany. Eny tompoko, raha ohatra tsy lany a dia hijanona conseiller ve raha ohatra tafiditra conseiller zay le fanontaniana teo dia ozy izy aho hoe raha izay tolontsaina izay moa ny andrasana Antananarivo amiko maninona atao. Misaotranao tompoko Ramatoa Manantsoarina. Voninahitra lehibe tokoa ho ahy no anisan'ny conseiller ny tanànan'Antananarivo. Tsy pisoko le toyany satria manantena fa tsy izay le toyany. Misaotranao Ramatoa Manantsoarina Ramatoa Volomanana anaty. Ya, ny fanaovana politika nijoroana hatrany am-boalohany a dia anopo ny tanàna rehefa nanompo ny tanàna Antananarivo niaraka tamin'ny be ny tanàna Razanamasy a mbola vonina ny anopo jalo dia miny fa Antananarivo ankehitriny dia mpanohitra mila fiovana fa raha tsy izay safidy ny fambola hijanona amin'izao dia manaika ho mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo satria ny tanjona dia ametraka kolotsaina ny fanoherana mba hahafahan'ilay Antananarivo a joko toy ny olona iray le numéro 1 zany ao anaty bulletainika anarina antsitanàna Antananarivo ty miara miasa amin'ny rehetra ary rehefa nanao antsoavy tamin'izany amin'ny mampanohitra hoe andeha hifametana nohitra n'izao mampaharary ny vahoaka izao fa tsy misy satena milaza mpanohitra raha tsy izay ihany aloha hatreto a mba ahafahana mamatika mipejy ny fitanàna sy ny firenentsika ity. Misaotranao Ramatoa Volomanana Lalatina Ramatoa Kotondrazafy Lalatina. Tsotra be mihitsy ny fanlesy tsy manana eritreritra conseil municipal satria mieritreritra fa ho be ny tanàna midaka zay fotsiny dia Lalatina fa manana iray minitra dia manararoatra amin'ny fotoana koa teo fa nanontany manko ianao ahoana ny hamatsiana ny tetikasany na ny projet zay tsy voavary satria be da be ny programma maro tsy maintsy belabelarina fa lafin-javatra anankiroa fotsiny tsy maintsy asehoko ao anatiny asongatiko ao anatin'izay resaka famatsiam-bola ny tetikasa izay dia tsotra ny voalohany indrindra efa misy étude nanao an'izany fa tsy hoe zany manampy an'izany ny resaka ny AFD ny PNUD no habitas ny sisa nametraka hoe ny problème atsika dia mila restructurena les dépenses au niveau ny commune telopolo seconde ozy mbola restructurena ny dépenses au niveau ny commune satria be loatra les budget de fonctionnement tsy misy ny budget d'investissement raha izay faharoa mila rationaliser ihany koa ny fampidirana ny vola eo anivon'ny commune mialatsiny amin'ny teny frantsay ambany be ny tahany fampidiran-ketra ambany be ihany koa izay fampidirana ny tombontsoa izay noho ny resaka kolikoly tsy maintsy adivana izay ary ny fahatelo farany be ny partenariat public privé. Misaotranao Andriamatora Kovatsifaasina. Voalohany indrindra moa zany araka velokany hoe sotoavana malagasy fasiakinana hoe ry arinariny antokosy tantara dia manakasy maraisa mifakatia rehefa tonga eo tenako zany dia hiara-iasa amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra zay afandrosiny ny tanàna fa tsy hoe anay ny tanàna dia ataonay arak'izay tianay matetika mantsy mety misy antsika reto a fantatra ihany mety friana politika ao ambadika fa zay tsy alohan'izay a fa dia nampiray amin'ny mpanao politika rehetra ary ampiavana mpanao politika rehetra zay ny fampiavana voalohany a teto Madagasikara tamin'ny taona 2010 alohan'ny fampihavanana ny mpanao politika samihafa ka mbola alohan'izany zay rehefa tonga eo fa tsy ampiadana mpanao politika koa. Misaotranao Andriamatora Kovatsifaasina.